Ndray mbava makasika ny fikajina ny tontolo iainana kosa indray nahitana fihenana ny taom-pambolen-kazo ala teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona lasa izany noho ny fahazotoan'ny olom-pirenena mandeha mamboly hazo famporisihana amin'ny hitohizan'izany ary dia hosokafana ny 17 volana janoary izao indray ny taom-pambolen-kazo ho an'ny eto Madagasikara mitondra ny fanazavana Ravakarandramanala eo amin'ny Stefana Razafimadimby. Mahery ny roa alina sy roety sy 7 tapitrisa hektara ny velaran-tany rakotra ala eto Madagasikara tamin'ny taona 10 aty ala voajanahary manodidina ny 9 sy 3 alina hektara isan-taona ny simba teo anelanelana ny taona 5 sy 10 etsy andaniny aotra faingo 4 isan-jato isan-taona kosa ny taha-pahasimban'ny ala teo anelanelana ny taona 5 sy 10 Nahitana fihenana io satria aotra faingo 4 isan-jato isan-taona zany teo anelanelana ny taona 7 sy ny taona 2 na dia nisy fihenana aza ny taha-pahasimban'ny ala tao anatin'ny 10 taona farany mbola tsy ampy zany antony nanosika ny ministera ny tontolo iainana namafy ny fanentanana ny mponina amin'ny fambolen-kazo zany hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 17 20 ary 20 janoary avy zao ary ny taom-pambolen-kazo 13 sy 14 loha hevitra amin'izany hoe mamboly hazo iray manomana ny hoavy. Nanomboka tamin'ny herintaona zany tany savatsika dia nanao le foire de l'arbre izay nampisehoana zany hoe inona daholo ny atao amin'izany resaka fambolen-kazo zany sy ny vokatsoa azo avy amin'izany. Izay zany no ataontsika amin'ity taona ity ary izay no mahatonga n'ilay 27 et 28 zany alohan'le reboisement manatsatoka azo zany ka ny 27 amin'ny 10 ora maraina zany manomboka eto amin'ny anatin'ny izao zany eto anansana zany isy tanda maromaro izay andraisan'ireo olona ao anatin'izany fambolen-kazo zany sy ny fanodinana ny vokatra avy amin'ny ala zany ampiseho ny vokatra n'izany ary ireo vokatra ireo tsy ampisehoana fotsiny fa ho amidin'izy ireo zany izy zany hoe isy olona izay mpamokatra zanakazo zany ho tonga eo dia sady mivarotra izy mampiseho ny vokatra n'izany. Ho amin'ny andro ny 17 janoary dia isy ny fambolen-kazo any Ambatofotsy ka zanakazo sy latsaky ny 2 isa no ambolena amin'ny velaran-tany sy latsaky ny 1 hektara. Ankoatra ny fambolen-kazo fomba iray ataon'ny ministera ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ihany koa ny fanangonana entona any amin'ireo atiala sy faritra voaharo. Efa nanomboana ny asa ny atiala ny makira izay nafahana ny varotra entona azo avy amin'ny alalan'ny alaka ny 50 isan-jato vola hazo no natolotra ny mponina ifotony entina nataterahana tetika asa fampandrosoana raha toka ny sonjaraina ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny tantanan'ny ala sy ny fandrarana ny ala kosa ny ambiny. Faritra voaharo toy ny aodidy sy ny tandavanala afandrina marilambo vondrozo no isany anataterahany ity tetika ity ary andala ampijerena ankehitriny ny fanataterana izany. Ny fivarotana entona azo avy amin'ny ala moa dia fomba iray ahafahan'ireo orinasa vaventy mpandoto tontolo iainana mandray anjara amin'ny fiarovana ny ala. Raha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia fantatra fa eo anelanelana ny 10 ka hatramin'ny $20 ny iray taona amin'ny entona azo avy amin'ny ala amin'izao fotoana izao.